mpivarotra rehetra hono dia samy manana ny ciblany daholo. Matoa zany lafo ny zavatra anankiray a, dia tsy ianao zany ny ciblan'le mpivarotra. Ny mpivarotra rehetrarehetra dia samy manana ny cible avokoa hoy iaho. Jereo tsara, misy zao ny mivarotra pizza, dia samy manana ny vidiny le olona. Misy mivarotra pizza 5,000 ariary, fa misy koa mivarotra pizza 3,000 ariary. Na zay vidiny zay fotsiny aza dia efa ahitantsika tompoko lahy sy ny vavy fa samy hafa ny habetsany sy ny kalitao an'ilay vokatra amidy. Dia toy izany ihany koa zao meko ohatra anankiray ianareo, maro ny hôtely eto Madagasikara. Raha miditra amin'ny hôtely anankiray ianao a, za moa tamin'ity taon'ity somary nanao fanamby kely mihitsy a, efa niditra tamin'ny hôtel 50,000 ariary, ary misy ihany koa ny hôtel raintsika sahala amin'izany zao ny Radisson Blue eto amin'ny tana Waterfront misy atsika 213 € ohatra, tsy haiko anoany ngambany. Dia ndonge mba somary akafizitsika kely tsy hoe manao dokam-barotra ny toerany ity ohatr' zao a, maraina ny andro a, dia misy sakafo maraina buffet atolotra zareo a, dia jerentsika koa ny hatsaran'ny ato anatiny, na ny fandriana, na ny fahita lavitra, na ny dosy sy ny zavatra rehetrarehetra ampiasaina ato anatiny ny lalatsara, tsara tarehy. Ny tiako ambara ao anatin'izay tompoko lahy sy ny vavy dia zao raha misy amintsika ihany koa maka mividy zavatra anankiray amina artiste anankiray raisiko ohatra ny tenako zao maître de cérémonie, animateur, pikabary, organisateur na fety, dia misy ny atao hoe qualité, ny expérience, ary indrindra ny lalana ny diaviko rehetra vao tonga tamin'izao toerana izao. Dia indray mandeha no antsonao amin'ny andro ray tao zato amin'ny fiainanao, fa ny traikefako rehetrarehetra nandritra n'izay fotoana rehetrarehetra zay no atotiko rehefa amin'ny andro ray tao zatonao. Dia ilaza aminao ary manao hoe ny tsara tsy mba mora, nefa ihany koa aza adinoina fa ny tsara ihany koa tsy voatery ho lafo. Misy ireo namana ihany koa manao ny mora ny zavatra ataony kanefa hitako hoe tsara ary tena matotra. Misy lafatra manokana amin'ity taon'ity dia mametraka fanambogoavana aminareo mpanjifa jaina izay makahay. Marihana moa fa ny tenako tompoko lahy sy tombo vavy dia organisateur événementiel, pikabary am-panambadiana, maître de cérémonie, animateur, leader ny animation, MC lafatra et compagnie azafady. Dia amin'ity taon'ity dia somary fantoka kokoa ny tenako amin'ny resaka organisation événementielle. Zany akory tsy midika tsy hoe tsy ikabary am-panambadiana ntsony fa ikabary foana ihany ary mbola misy fotoana malalaka, fa somary ifantoka amin'ny zavatra ngeza kokoa satria ny fiainana moa lanja miakatra. Dia rehefa nanao dian-tana ny tenako nitodiana ny lasa mpanjinina no avy, dia ato amin'ny resaka organisation événementielle kokoa no hitako tena hoe kapokako sy talentako, ary indrindra famezam-pahasoavana nomen'Andriamanitra ahy. Dikan'izay ary dia fandriden'izao ny andro malazanao ny andro ray tao zato afahantsika miara manao fety dia mirary soantsika sahady amin'ny fikarakarana. Safidio ny olona matianina, safidio ny olona mana traikefa, safidio ny olona mihaja mendrika amin'ny andro ray tao zatonao satria mendrika fety tsara loatra ianareo. Dia mirary soantsika rehetra raha tompoka mba ho salama mandritra ny taona, avokatra foana navokona nona, dia izany indray ny fanorinay samio ela velona mandrakizay. Misy eto tompoko lahy, mankasitraka tompoko vavy.